Alleloia. De amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana babalana no amintsika amin'izao fotoanana izao a. De faly indray ny tenako mihaona aminao eto amin'izao farafaran'ny herinandro a, amin'izao idirantsika amin'ny andro sabata izao a. De manao fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. De faly be indray mahita anareo eto androany a, tafaraka aminareo a, velonay soamantsara tsika tsirairay avy a. De fiadanana tompo aneo amintsika rehetrarehetra. Tonga soa, alleloia. Zay ny azoko lazaina anao. Tonga soa indray a eto amin'izao varavaran'ny lanitra izao. Satria de tena anisan'ny lalana anankiray a ifampitantana antsika andehanantsika any an-danitra izao fitezantsika ny ara-panahintsika anatin'izao a fandaharan'izao ka de tonga soa isika rehetrarehetra. Anabavy Marizao no hitako minitra voalohany teo de tahiny tompo manokana anie anabavy Marizao a, de fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary Marizao izy avy nefa niditra teo ohatrany somary tsy hitako kely indray tampoka. Marizao a de tonga soa, Erika de Mami, de ao ihany koa i Emelovely, Koda Leonie, de lana tsiny fa lasa daholo le anarana teo tsisy hitako izy teo Emelovely a, de Koda Leonie, Ansel Linda, Ando Andry, Marie Angeline, dia Yama, Arna Iena, Zina Théoda, Rodine Marie, dia Geneviève, Maman Valtina, Jonathan, Yama, de ao ihany koa Rasoenina Nathalie, mialatsindra misy tsy voatonona, de ao ihany koa ry Mampionina, ry Tsiry Amboaramiel, Rasoenina Nathalie, Côte Camaradin'i Jesosy, Roly Anisy, Felina Rakoto, Suzelle, dia tahiny tompo ihany koa ry Sandola, misy analana maromaro tsy hitako teo a fa nanjavona kely a de mipoitra indray a. De tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra tonga soa de maharitatra amin'ny farany araka tsika amin'ny adiny iray sasany eo a, de ifampahery anatin'ny vavaka, hira, tenin'Andriamanitra, famelabelarana tenin'Andriamanitra, vavaka hatramin'ny firenena raha ataontsika androany mbola hivavaka koa tsika aorian'andro zao a. De matoky a fa ahery ianao, matoky fa tsy sakany idiranao teto ny voanao eto amin'ity androany ity a, ampahery anao anie a ny fanahy masina ao anatin'izao fandaharantsika izao. Raha androany koa anao vao tonga eto de miarabanao manokana ihany koa ny tenanay a, groupe zay maharesy a miaraka aminay mivady matetika zao fandaharana zao a, iarahana amin'ny Aki Radio, ny Aki Media, mpikambana ato anatin'ny vavaka pembelina ihany koa. De tahiny tompo a isika tsirairay avy a, za miny fa tsy kisendrasendra ny atongavanao eto a, misy raha ilany tompo anao ka de maritatra amin'ny farany. Beky Rolande ihany koa tahiny tompo efa niditra io a, dia tonga soa daholo a isika rehetrarehetra de maritatra amin'ny farany. Andao ary a milohan'ny zavatrehetra aloha ekipa iraka amiko eto a de vavaka fanombohana Ralatojo, hitondra ny ten'Andriamanitra anabavy Erika, ary kosa hitondra ny vavaka ho an'ny firenena anabavy Marizao. Ko de andao ary ampazotsika ny rahalahintsika Tojo a, hitondra antsika ao anatin'ny vavaka fanombohana. Tahiny tompo a Ralatojo a, anao ny fitenenana. Tahiny tompo Pastera de tahiny tompo koa tsika rehetrarehetra de araka ivavaka ary tsika. Hoe Andriamanitra arainay eo, sotra betsaka anao Andriamanitra, mahafinaritra anay anao Andriamanitra satria mbola nomenao fotoana indray, vita indray Andriamanitra ny tontolo andronay, tsy nisy naratra, tsy nisy hoe maty fa velonay soamantsara de efa miendrika ny esorana aminao zany satria betsaka mety namoy fo, mety betsaka ny marary, mety betsaka ny any am-ponja, mety betsaka ny fiainan'ny olona mikorotana ambony ambany, fa ny fiainanay Andriamanitra matoa tonga eto de tsy noho ny herinay Andriamanitra fa noho ny herinao masina, noho ny fanahinao masina, ny anjelinao masina niaro anay teny an-dalana tamin'izay zay nataony rehetrarehetra, na ny asa na nianatra na ninona na nitoetra na nitsangana, teny anjelinao masina ny teo foana niaro anay satria ny devoly de tsy faly amin'izao fijoroanay ara-panahy zao, zao vavaka isan'andro zao de tsy faly amin'izany. Nefa Andriamanitra ianao koa eo foana, na tsy faly izy na faly ianao koa eo maniraka ny anjelinao masina miaro anay, te anay reto mbola velo mpisaorana aranao eto satria velona soamantsara. De tiany feno am-pelatananao Andriamanitra zao fotoana zao, nganeny herinao masina ny asa eto Andriamanitra, nganeny fanatrianao no aminay tsirairay avy, nganeny ianao ny anendry lela mpanomponao zay hitondra ny toritendra na vavy Erika, eo Pastera Melabelatra, eo ny vavaka firenena, de nganeny Andriamanitra tena hoe ianao ny teny a, de tena ho teny mamy a, ho raisinay indray Andriamanitra ny teninao androany, ampitsangana zay mety
fiainana mety kivikivina mety mararina ohatr'izany dia ny teninao Andriamanitra teny fanasitranana androany teny mampaherana tsirairay avy Andriamanitra ahafahanay miatrika indray ny alina mangina ahafahanay miatrika ny tontolo andro rapitsady Andriamanitra satria izy vavaka fiambenana zao dia tena iambina tokoatranay Andriamanitra satria tsy fantatra ny vinao na ho androany na rapitso na mivina Andriamanitra na amin'ny heritaona na tsy fantatray dia izay ny ambenana isan'andro isan'andro dia misaotra raha masina tiana be eo rakofiny rano Jesosy Kristy masina ny connexion mba handeha soma tsara dia misaotra raha masinao alleluia amen alleluia misaotra betsaka andalatoditsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny fandarantsika izay zava-dehibe misaotrana bavaka ny fandarana mba tena ho feno fanatrehan'Andriamanitra tokoa izy ity dao atsika eno hira aloha dia orinany tiry ity tsika todiditra avy hatrany amin'ny ten'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra atsika androany dia raha atsika amin'ny nambavitsika Erika dia ao anatin'ny tiry ity zany ianao dia mino fa efa handray baiboly ianao dia handray ihany koa ianao atoerana tsara dia eny ten'Andriamanitra isika rehetrarehetra nabavy fleur tahiny Jesosy nabavy mamavalia efa nanabaiko teo ihany koa dia misaotra nabavy Selina koa tahiny Jesosy dia misaotra andalatoditsika tao anatin'izay vavaka izay andao ary ataontsika ity hira ity mba hanao hira mampionana indray aloha tsika androany andao na vaofanekena anatin'ity hira ity tsika tsirairay avy olo-karanoso tahiny tompo mino finaritra ary isika tsirairay avy amen you, you are kind, you know,
alleloia isaonan'andriamanitra zany ira zany ira roa folo taona lasa moa nanaovana andreny clip reny a tamin'ny 2009 fa nirany tamin'ny 2009 fa mbola avozana ny fanekena hatram'izao fotoana hitenenantsika zao a de mbola ny fanekena mampionina de ny fanekeko a de ny anaraka an' jesosy a mandrak'izay a mandrak'izay eny ary zay no ela fa Rasoenina Nathalie izy mbola tsy narapaiko teo Angelin Jean Verraso misaotra fa tsara le hira de misaotra anao koa makafiny de Koda Léonie efa narapaiko teo Elisa Tsiala tahin Jesosy a kotra le kamaradin Jesosy a rasoenina tenana Angelin itody Raony Soa tahin tompo daholo a isika tsirairay avy ndao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra mino fa efa vonimboniny ianao a efa vonina koa nabaverika ndao ary a hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra sika tahin tompo ary a de rehefa tsika mioneo halleloia amen tainy tompo pastera de mbola faly miaraka antsika tsirairay avy ndray tenako a zay tratra antso amin'ity arivo ity atao anatin'ny vavaka fiambenana ampifaliana ho andray ry havana ny zarako ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy a hoentiko hifampaherezana antsika amin'ity arivo ity zany teny zany ry havana de hitantsika ao amin'ny salamo salamo fa 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo salamo fa 7:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo raha efa hitantsika ny teny de hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy aoka tsy rehatra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy ary aza mialina ny mpanao meloka fa hojinjana faingana tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny maitso matokian Jehovah ianao ka manaova soa dia ahonina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana amen raha jerentsika ny soramandrere ambony ry havana dia mivaky toy izao salamo abidi ny tsy fahareta ny fanambina ny ratsy fanahy ary ny fahatezany ny fitahiana azony tsara fanahy raha jerentsika fotsiny ty soramandry ty ry havana dia teny mampahery mahavelo-panantenana indrindra ho antsika manao tsara tsy mba alaky alazo tsika na oringana na opotika tahaka ny mpanao ratsy fa anana ateza ela ao amin'Andriamanitra ny fitahitsika ty teny ty moa ry havana dia salamo nosoratan'i Davida mpanjaka zany Davida mpanjaka zany dia fantatritsika tsara ny tantarany anisany mpanjaka tsy mba nanam-piadanana zany Davida zany satria niady mafy teo amin'ny toerana mampanjaka azy na dia efa voasitra ho mpanjaka ary izy ry havana dia tsy mba nitoetra teo amin'izany toerana zany izy fa niafina tany anaty zohy nandalo ady maro satria fantatritsika tsara fa i Saoly dia nanenjika azy fatratra ny fofony an'i Davida mihitsy Saoly ary niezaka ny hamono azy niezaka ny hamingy anazy mba tsy ho eo amin'ny toerana mampanjaka azy izy i Davida ry havana dia olona marina sy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ary tena matahotra an'Andriamanitra Davida ny toe-pony Davida dia toe-po tena hoe tsara ry havana satria Davida na dia nanenjika azy fatratra azy Saoly dia tsy nanana fo lentika ho an'ny tamin'ny Saoly izy ary tsy nanana ho valifaty any Saoly izy na dia efa tratrany tokony ho vonoiny tao anaty zohy ary Saoly ry havana dia tsy vitan'i Davida ny fofony an'i Saoly satria Davida dia matahotra an'Andriamanitra tsy sahy izy ny hamono an'i Saoly
Zany toe-pony David zany rehefa no tokony hananantsika kristianina ary tokony alaitsika tahaka mihitsy. Raha vakintsika ny andiny voalohany ity dia hoe aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao ny amin'ny mpanao ratsy ary aza mialina ny mpanao meloka. Izany rehefa no matetika iainantsika kristianina. Tsika kristianina indrindray manana an'ity toetra tezitra ny amin'ny fahavalontsika ity na manana fialonana indraindray. Izany rehefa na dia anisan'ny nanana toe-po tahaka izany taloha mbola tsy nandraisako an'i Jesosy. Tezitra vao mahita ny ratsy fanahambinina dia tsy zakako mihitsy ny mahita an'izany. Fa rehefa nanantona an'i Jesosy ary havana, rehefa nandray an'i Jesosy tato am-poko rehefa tena nivavaka marina teo anatreha'Andriamanitra ary havana dia niala tato anatiko izany toe-poko izany, niala tsy kelikely tato anatiko izany dia amin'izao fotoan'izao ry havana dia tena afaka tato anatiko izany toe-po mora tezitra, toe-po mora sosotra izany, satria tsika kristianina dia tsy tokony hanana izany toe-po izany raha tena nandray an'i Jesosy Kristy tompo. Izany toe-pontsika izany no tsy akasitrahan'Andriamanitra, izany toe-po feno loto-po, feno haizina, feno otro-po. Fa rehefa manantona an'i Jesosy ianao dia izany toe-ponao izany aloha no esoriny Jesosy voalohany indrindra ao anatinao. Ampianarina ianao hanana toe-po madio, ampianarina ianao andeha amin'ny fahamarinana, ampianarina ianao hanana fanetretena ay handefitra amin'ny zavatra rehetra, ampianarina ihany koa ianao ay hamela eloka. Esory ao anatinao ry havana ny fo lentika, ny fo mora tezitra, ny fo feno felonana, fa reny dia hevitra manelanelana anao tsy ahitanao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Reny ihany koa miteraka fahotana eo amin'ny fiainanao, miteraka fahafatesana eo amin'ny fiainanao reny toe-ponao reny. Na dia manaraka ny didin'Andriamanitra ary ianao, na dia mivavaka be ary ianao ka mbola feno loto-po ao anatinao ao, mbola feno haizina, mbola feno folentika, mbola feno fahakalana dia tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra mihitsy ary tsy afaka hifandray amin'Andriamanitra ianao. Isika ry havana afaka tezitra isika, fa nefa kosa ny fahatezerantsika dia mila diovintsika aingana, hifonantsika eo anatreha'Andriamanitra ary mila afahantsika aingana izany raha tsy tiantsika ny anota, satria iny fahatezeranao iny dia mety alainy devoly iny dia miteraka fahotana eo aminao izany. Tsika ry havana mila manana toe-po madio miaraka amin'Andriamanitra. Diovy aloha ny fonao fa hitanao fa ahita an'Andriamanitra ianao, ahita fahasambarana ianao, ahita fiadanam-po ianao ry havana. Izany miaraka amin'Andriamanitra mila madio sy marina ary mandeha amin'ny fahamarinany mandrakariva. Mila manamaso teny tsika ry havana, mila mankatoa ny teny ihany koa. Raha tena mifikitra amin'Andriamanitra tsika sy tena tian'Andriamanitra dia na dia maro ny olona manao ratsy atsika, na dia maro ary ny olona ratsy fanahy izay ambinina, dia ataon'Andriamanitra tahaka n'ity andininy faharoa ity hoe fa hojinjaina faingana tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahy maitso. Izany hoe tsy maharitra ry havana ny olona ratsy fanahy, tsy maharitra ny hareny eo aminy, ny fanambinana eo aminy, fa ataon'Andriamanitra malazo reny. Mety vetivety foana izy ny anakarena sy roborobo fa tsarovy fa izay mitsinjainao no
izay nafafinao no hojinjainao ary izay ataonao ety tany amin'ny toetra ratsy dia ety ihany ny valiny. Fa ny ataonao ry havana dia mandehana foana ny marina, manaova soa, mitandrema foana ny didin'Andriamanitra. Ninona lalana lalovanao, ninona sedra atrehanao, ninona fanemjehana ataon'olona anao dia aza miembotra izany, aza kivy ianao, aza miverin-dalana, aza ketraka ny manao soa, fa hitanao fa ho ataon'Andriamanitra ho ambinina be ianao ny zavatra rehetra ary ho tahiny izay rehetra mombanao ary ateza ireny ao amin'Andriamanitra. Araka ity teny fahatelo ity hoe andiny fahatelo hoe madio kiany Jehovah ianao ka anaova soa dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Izany ry havana tena hoe mahafinaritra hoe faly amin'ny fahamarinana. Hafa mihitsy ry havana ny olona mandeha amin'ny marina, tsy mahitsy sy mandeha amin'ny lalany tsy toa, sy mankatoy ny tenin'Andriamanitra sy ny fikitra aminy sy tena tian'Andriamanitra. Rehefa tena tianao ho amponao Andriamanitra sy rehefa fikitra aminy ianao, manam-paharetana ianao matoky azy ianao dia hiada-pinaritra ianao, ho feno fifaliana foana ny fiainanao, na dia tsy azonao daholo ny zavatra rehetra ry havana dia izy tahanao mandrakariva, izy ombanao, izy amin'ny fitsaharana anao. Tombony lehibe ry havana izany fiarahana amin'Andriamanitra izany. Izaho manokana ry havana nahita tombony satria hafa mihitsy ny manopo sy ny tsy manopo ry havana. Manopo an'Andriamanitra tena renao mihitsy hoe tsy mandeha irery ianao, na dia mandalo ady ary, na dia ao anatin'ny aloko ny fahafatesana ary ianao dia tena misy fiadanam-po ao anatinao ao. Renao mihitsy ny herin'Andriamanitra miaraka aminao sy mitantana amin'ny fiainanao. Izany ry havana miaraka amin'Andriamanitra ka izay indrindra no afatra entiko ampaherezana antsika amin'ity arivo ity. Raha efa mandeha amin'ny fahamarinana ianao dia mafiso ny fahamarinanao, mandehana foana amin'izany fahamarinana izany, fa ho hitanao fa ny valim-potianao tsy ety tany ihany fa any an-danitra ary onona ao amin'ny tany ianao, tsy ilay tany ety amin'izao tontolo izao ihany fa ilay tany nampanentana an'Andriamanitra any amin'ny fiainana mandrakizay. Raha mbola kristiana ianao nefa mbola manana an'ity toe-po maloto sy tsy madio ity dia ny angatahako aminao ry havana dia ny andinihanao tena, dinihony ny tenanao dia esory ny fahalotoana rehetra eny aminao fa mbola tsy tara ianao. Angatao ny rahan'i Jesosy hanadio an'izany lotom-po aminao izany, izany fahatezerana izany, izany felonana izany, fa ho hitanao fa ho esorin'i Jesosy ao aminao izany satria izy efa nividin'ny fahotantsika tamin'ny rahany dia izany indrindra ry havana no mila angatahana ny rahany isan'andro andrakotra antsika, anadio antsika, anafaka antsika. Ka mila ianao mifona sy mibebaka eo anaty an'Andriamanitra dia esoro ny ratsy fanao rehetra, esoro ny lotom-po, fa ho hitanao fa ho feno fiadanam-po ianao, feno fitsaharana ary ho tahina be ny aminao ary hitombany koa ny ara-panahinao satria tsy fitahiana ihany no ilayntsika ara-nofo fa ny ara-panahinao koa ho salama, ny ara-panahinao hiroborobo miaraka amin'Andriamanitra ianao.
dia izany ry havana no teny menoko amintsika amin'ity alina ity, dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fiadanana kosa ho antsika rehetra izay mihaino ny teny androany dia aleloia, amen. Aleloia. Soratsika nanabavitsika erika tondratsika tao anatin'izany ten'Andriamanitra mahafinaritra dia mahafinaritra izany sady fampianarana toe-po mahafinaritra. Aleloia. Dia mankasitraka azy tsika misaotra betsaka raha nabavy erika maharerim-pianakavinanao mananjanaka kely mananjanaka lehibe moa zany fa tsy lehibe ny adidy amandraraha nefa dia vitanao indray ny anjaranao androany dia za manokana misaotra anao dia mankasitraka anao sady tsara ny toriteny no fampianaranao atsika rehetrarehetra dia Andriamanitra ny hamaly fitianao dia mino aho fa nareo koa mba hampahery azy raha misaotra azy nareo mankasitraka azy dia ahatonga anazy mbola androzy bebe kokoa ihany koa ny fankasitrahana izay ataonareo dia mahereza raha nabavirika dia tongava amin'ny ambony indrindra dia ny fiadanana tompony ho aminao sy ny ankoanao dia mijinja miotaza ny vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataonao androany fa tsy kely ireny fa lehibe dia lehibe fantatra tsara ny fotoana lany tamin'ny nanao andreny toriteny ireny azoko atsaina betsaka ny zakabazitra izay mety nafoy fotoana sy ny sisa na antototsana ndraika dia mankasitraka ho tahin'Andriamanitra ny ianao dia misaotra antsika rehetra koa mankasitraka anazy fa za matoky fa hitany daholo ny zavatra rehetra izay soratanareo ireo dia misaotra anareo amin'ny fankasitrahana. Aleloia. Resaka ny salamo fahafito amby telopolo tsika. Ny salamo fahafito amby telopolo resaka toe-po moa le zavatra ianarantsika androany resaka toe-po ary rehefa resaka toe-po tsika dia matetika mivezivezy anatin'ny fotsika ny fatezerana ny fifaliana fatezerana ny fifaliana misy lotom-po misy fahadiova-po maloto kely ny fo sy ny sisa ten'Andriamanitra matetika mivezivezy teo sy ny soratanareo teo dia hoe tezera fa aza manota. Aleloia. Salamo 4:4 zany tezera ozy ny ten'Andriamanitra fa aza manota mieritreretra tsara eo ampandrinao ka mangina. Aleloia. Mieritreretra tsara ten'Andriamanitra koa mifisanina toko 7:25 temana hoe tezera fa aza manota raha oka tsotratry ny malasandro miletika ny fatezeranareo. Tsika manana alalana ho tezitra hianatra toe-potsika androany tsika manana alalana ho tezitra akory tsy midika dany anao manao tezitra zao dia zao fa ny olona mieritreritra tsika efa lasa robot na anjely toetriny tsika tsy mahazo tezitra dia vao ohatra ianao tezitra mampiakapeo ianao dia hoana tena ny olona tsika zany be mba mivavaka zany be mba mpanompon'Andriamanitra nefa Jesosy aza nampiakapeo sa Jesosy ahoana nieritreretinareo fomba fiteny Jesosy tam'le izy le teniny nandrava-tsena teo akanjany tempoly tiozy izy tramin'Andriamanitra fa nareo kosa manao azo joy firen'ny jiolahy mana fiteny Jesosy zany nampiakapeo Jesosy tamin'izany ary tezitra Jesosy tamin'ny narodarodany daholo ny zavatra rehetrarehetra fa Jesosy tsy nanota. Za ravana malala za manokana hitanao tsara ny zahafo rehefa namitoriteny eto ny dia ny foko manaraka ny zavatra mitranga eto faly dia faly voakasika ny foko dia mitomany misy fotoana koa za miakatra ny feo ary matetika misy zavatra mampiakapeo fa miezaka ianao tsy mampiakapeo raha tsy afo tena farany misy fotoana miakatra ny feo na dia mifomba fitezanany ankizy fitondranany ankizy atao mikompena misy fotoana miakatra ny feo amin'ny zanakao anaterakao misy fotoana miakatra ny feo re matsika dia zay foana hoe zany be mba mivavaka fa ny olona mivavaka angery fa na ohatranao ihany koa tsy mivavaka nefa ianao ary mampiakapeo miteny ratsy sy ny sisa tsy miteny ny olona mivavaka ary ny zavatra dia zao ny tsara fantatrareo ny ten'Andriamanitra manome lalana antsika mihitsy tezitra rehefa misy zavatra mahatezitra
ary zay ny olana am'le problème amitsika amin'ny izay lasa zavatra aretina amitsika indray ao ny kristianina tezitra fa tsy miteny mihitsy de mivadika ina izy vadika tetsarambelatsy de tezitra zao ianao fa mitsikitsikinao le olona fa iny tomporisea fa ianao any anatiny any maninona lotika tena misy zany hoe tena fivavahana fa za miteny anao rehefa misy zavatra de avoay de rehefa mivoaka iny de mivoaka tena andriamanitra ke miteny de zay raha fahazamonao tazavelatra aoka tsotraky ny masoandro miletika de tsy maninona ianao raha hoe nisy zavatra tsy nety taminao ka natezitra anao fa zao aza velatra hatra masoandro miletika iny indray tsika mieritreritra hoe zao misy olona tena tsy nitovihevitra kely taminay de tena nampiakapeo ary olona zao mieritreritra hoe hatram'izao zay de tezitra ny fotsika aza vela ho fitoarana fako ka hoe iny itondrano loty itondrano loty itondrano loty tsy camion poubelle nge ny fotsika tsy nge tsy camion poubelle riavana fa mpitondra fanay masina fanan'andriamanitra ato anatitsika za mananatra anareo voalohany indrindra aloha ny baiboly de mampianatra atsika koa ifampiteny rehefa misy tsy mety fa zao rehefa tamy groupe de miezaka mihitsy mba hoe tsy isy ato tadiova tao amin'ny fiangonana zay nentin'ny Paoly nisy vehivavy anankiroa tsy nifankahazo mihitsy tao tsy nifankahazo mihitsy izy mirahavavy ary dinina zavatra antranga nikorotana hatramin'ny fiangonana ny fanjakana anankiray rehefa misy tsy fifankazahoana de mikorotana ny fanjakana i Absaloma nanana ny olony de Davida nanana ny olony de nifanditra izy mianaka de nikorotana ny fanjakana atsaritaka ianareo raha tianareo androso ny fikambanana zay hitanareo aza vela misy fahatezerana mijanona misy mitoetra za matetika miteny an'reto ankizy ato amin'ny groupe zay mivady tena miteny rehefa misy tsy mety zay tena mananatra zay ka fa zay tsy mitana lahelo ary zay tsy tezitra nendray fotsiny tsika misy fotoana ohatrany hoe ny famaly zao Abrahama sy Isaka i Abrahama sy Lota nisy ady mihitsy ary teo amin'ny mpanampindry zareo de azo antoka famaly izy mirahalahy mianaka fa inona zavatra nataony mba hampadio ny fony mba hampilamina tsara de nangataka Abrahama aloha ngentsika mba misaraka ny olona ihany koa misaraka de tsy voatery olona hoe misaraka zany Abrahama de Abrahama tanam-poany iny de hoe Abrahama tsy mamela heloka tsia fandaminana daholo zany i Abrahama sy Lota nisaraka sitrak'Andriamanitra nisy arahany de ampaninona ampirindra ny fiarahamonina teo amin'ny zareo ka jeto zany de toepo ananatsika rehefa misy zavatra mitranga manolo ka misy zavatra mety maherihery vaika de azo atao mihitsy no misaraka fa mila heloka de misaraka tadity fa orinao nge ilota mbola Abrahama namoaka azy tao amin'ny tao Sodoma sy Gomora rema tsika manana eritreritra zany hoe misaraka de mifampitana lelo tsy mifandevy maty tsy zany fa zany rehetrrehetra zany toepo daholo zany ko dia zay io zany fanazavana momba an'iny satria re manimba zavatra be mihitsy rehavany hoe ianao mety misy fahasorenana aman'olona ianao rahambola ny olona rehetra zay mandalo iny ngambora havana de izy azavaina hoe inona fa raha olona akaiky anao na olona manana fifaneraserana aminao de aza mba mitanam-po zany teneno azy hoe zao zavatra tsy mety halleloia de indrindrindrindra aza velatra hatra masoandro miletika zany hoe eo anatrehan'Andriamanitra ianao diovy ny fonao melohan'ny andehananao atory dana mibebaka de dana mamela iny olona iny mety tsy tafaresaka aminao
fa eo anatry an'andriamanitra mamelany iny olona iny fa ny fomba vesatry ny alahelo sy ny fitazomana lelo aman'olo zany sarotra be zany vao mahita an'andriamanitra rapany zao taloha amin'ny pentecoste misaotra an'andriamanitra fa isa-taona efa alohan'ny pentecoste dia misy zavatra kely fampetipetenana kely zay fa mahafinaritra alohan'ny pentecoste fa diovinao aingany zay zao tamin'ny talohan'ny pentecoste nisy kely an'izay ina nataony mivady nidiovina farak'izay aingany ny zavatra iny tena ezaka mafy mihitsy mba anina mba hananana fomba dio mba fitahana miatrika pentecoste resaka toe-po zany no resahantsika eto ary tsy tokony rehatra ny fahatezerantsika zany fahatezerana mirehatra zany le tena mirehatra tena mirehatra be dia mitazona mirehatra isolona nanana an'izay zavatra irevana afaka itsika aloha tena andriamanitra amin'ny andiny voalohany sara fahafito amby telopolo aoka tsy rehatra ny fahatezeranao no ny amin'ny mpanao ratsy ary aza mialina amin'ny mpanao meloka fa hojinjaina faingana tahaka ny ahitra izy dia alazo tahaka ny ahy maitso matokian'i Jehova ianao ka manaova soa dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana mbola maky verse mbola maky verse maromaro amin'io tsika rehefa avy eo fa isaolo dia tena nikikisan'io aretin'io ary neny saoly ny fahatezerany trahatra ny tsy masoandro miletika tsony fa volana sy taona ary fantatritsika tsara fa nitondra anazy nakaiza moa izany zavatra izany ny ten'andriamanitra keravana ao baiboly dia be dia be ny olona mpanao ratsy ambininy be dia be ny olona mpanao ratsy nefa ambininy taditsika le lehilahy anankiray atao hoe Nabala adala moa ny anarany hoe Nabala ratsy toetra be izy mba nivonjen'i Davida izy fa tena mba nisy fotoana indray Davida mba ianao hoe mahatratra an'izany efa mba tratra an'izany zavatra zany ve ianao misy fotoana misy olona mindrana servisy aminao mindrany zavatra aminao dia ampianao fa misy fotoana amin'izay ianao mila servisy amin'iny olona iny tena tsy za rehefa nytenako anao fa ny soa atao irevenam-bola tena manaova soa amin'io za zao voandroany nisy olona nandondona tato an-tranonay afrikanina zay soa ihany koa fa tato aminay izy nandondona aty aminay mantsy fa za daholo ny akabetsahan'ny anay dia miavinavina tsy dia ty atsika mainty hoditra dia asana fantany hoe ato mainty hoditra dia ny soanety tato aminay izy manana hitanao le ino ty izy le bisikileta kely oatra fampiasanareo any Paris ireny dia mandeha courant dia iny nety mandeha dia lany tanteraka ny baterian'le izy dia mba afaka mba misarge an'ity ato aminareo andao sarge eo maninona moa ny azo atao amin'izany andao sarge eo io zao tsy hitako tsony tsy afaka ny hamaly soanay fa ataovy amin'ny olona tsy afaka maly soanao anaovana soa Andriamanitra malina soa aminao fa ny Nabala marovany Davida ny fananany fa tsy nanana inona amin'izay Davida fa tonga dia tsy fantatro iza moa izay Davida zany izy iza moa izay Jese na mba ny hatramin'ny ray aman-dreny ny hatramin'ny fianakaviany tsy fantatro zany zany no raha tsy fanahy dia jerenao tao ambiny zany ve toetra nefa jere ty arena taiza reo arenandreo nefa tena Andriamanitra milaza amintsika fa mifitahian Jehova mampanan-karena fa mpanao ratsy koa fa napaka manan-karena be lavitra noho ny mpanao tsara ary eo mahatonga antsika solafaka indraindray fa ahoana ary reny ny ohatr'izao fa zao tsara fantatrao zao aloha ny fahitanao azy ohatr'izany za nahita olona tany Madagasikara taloha mampiaiky vahoaka mampiaiky anazy aloha zany raha nambany olona manana toetra tena tsy misy ohatr'izany eritrinao anatina boîte de nuit fa tena manana toetra valy io labiera io hitanao le serveur reny to dia ararany amin'ny lohany iny ny labiera dia mihezan'ny olona memeny olona dia tsy afaka mikorobaka fa tao dia meny vola dia tsy samy teny dia manambanimbany olona tena tsisy ohatr'izany fa manan-karena be mihitsy fa zao taona maromaro taty ariny zany olo zany hitany masonay asy izay nahazo azy eo amin'ny kavô eo izy efa tsy haiko efa nodimany moa izy amin'izao
eo amin'ny vavadiny eo varavarakavo izy mangataka iny mangovongovotra le te mitady toky reny de men'olona fitan'olona tokatoka kely sy ny sisa raha tsy fanahy aza mialina an'ireny ianao i Davida angeravana tena tsy nialina ny Saoly i Saoly angeravana tena ratsy fanahy hitretrinao i Saoly tany amin'ny Samuel voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahavalo tadiditsika tsara angamba le tantara le hoe i Saoly be felonana be an'i Davida tamin'ny voalohany Saoly mahafaty arivo fa vao niditra teo niditra tsehatra Davida tena nini tonga de alonalina ny matiny nila daholo ny vehivavy rehefa miverina ka rehefa miverina mantsy miverina avy miady miaramila de kopakopahan'ny vehivavy tanina ay Saoly mahery Saoly alleloia fa miverina avy any amin'izay Davida avy niady nisy différence be Saoly nafaty arivorivo Davida nafaty alonalina Samuel voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahavalo zany tonga de nanomboka teo ny rehatra rehatra am'izay fahatezerany Saoly de hitanao le fahatezerany tamin'iny nyrehatra tamin'iny fa adinony nanarany tamin'iny alina iny adinony ianao raha misy alahelonao ianao le tezitra iny ka tratrany masoandro miletika iny de adinao iny ka ny Saoly adinony de rehefa adiny tamin'iny de amatoanany manam-pahafatiny am'izay tao anatiny loza ny fahalotopo ary za tena kanao aloka na faina amin'ny biby olona tena ratsy be tonga de le tena miteny anao reny mihitsy tena anao tsy tiako ianao toy izay mahita olona ny ahy zavatra farazay tsy tatiko amin'ny fiainako ary angatahako amin'Andriamanitra aza sina anankidimy na folo ohatr'izany hoe olona mity be anao tsy misy ohatr'izany eo fa ny anatiny ihany misy zavatra ny anatiny ihany mombanao tena mampalahelo be le zavatra tena tsy tatiko satria za tsy mpanao an'izany za rehefa nanareo mahafantatra mpanareo fa misy zavatra maharay SMS amiko nareo fa misy zavatra tena tsy fanarahantsika tena tsy adiniko ny de le ohatra de tsy mampaninana mihitsy mandritra andray andro sika fampiteny amin'ny SMS fa vita iny mivaliny iny tsy miresaka intsony rapitso halleloia fa neny Saoly izy tsy niteny Davida nafaty arivorivo toke bakitsika za izy zany teny zany any amin'ny Samuel voalohany toko fahavalo ambin'ny folo zany Samuel voalohany toko fahavalo ambin'ny folo raha tsy diso andininy fahafito adiny fahenina ary notonga tamin'ny verena Davida avy namono le Filistiny de nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanàna Israely rehetra ka nihiry sy nandihy ny tsenan'ny Saoly mpanjaka tamin'ny ampongatapaka sy ny fifaliana ary nykopafitra ka le za reto nahatezitra ny tena nahatezitra kosa aloha le izy raha hoe olombelona tsotra tsika tena tsy ahoana kosa ary zany mba mitsena nahiko ihany de nefa Saoly nafaty arivorivo de fa faly Saoly tsy mahalala anga fa Davida nafaty alonalina nga ozy izy Saoly to Davida ndray vo de nanomboka teo tezitra indrindra Saoly andiny fahavalo eonao tsara de tezitra indrindra Saoly fa tsy sitrany zany te zany ka hoy izy ny any Davida nataony alonalina na fa ny akosa nataony arivorivo ko fanjakana ihany ny sisa tsy mbola azo ary Saoly hatramin'izany andro zany de nangarika adremo tompo mpanjaka mangarika so hitana mangarika za moa tsy de mangarika mana vehivavy mangarika ho apeza le raha mangarika zany ralahy ary Saoly nangarika ny Davida nangarika ny Davida Saoly tanomboka teo ary eno tsara andiny favolo ary noho ny ampisony de nisy fanaratsy avy tan'Andriamanitra latsaka tamin'ny Saoly avaiza le fanaratsy adinony Saoly nanadiny foly tratra amin'ny masoandro miletika de mivadika iny vadika fanaratsy izy fanaratsy niditra satria n'iny adiny le tamin'ny allo androany ianao raha misy olona natezitra anao
mety tsy afaka miresaka amin'iny olonao fa eo anatrehan'andriamanitra diovy ny fonao azo atao tsara zany misy fotoana kely olona tsy hitanao ifonana ntsony tsy hitanao itenena za mamelanao fa tena eo anatrehan'andriamanitra no tena franc ianao miteny za andriamanitra mamelan'iny hoe dioviko ny foko halleloia zay manao an'izany foana zay fa tena tenenina ianareo zay manao an'izany foana ndraiky ravana mitiasa fitorin'ity betsaka ny zavatra tena le mahatezitra ariny zay andro zay tam'izany olona tato anaty groupe tato tory any sabatan'iny tory any sabata ravana malala aza mihinana biby maloto alleloia amen nao sisy tadidiko tsara zay rahana bavy alleloia amen da anaty groupe miresaka tsara tapitra ny sabata amin'ny 4-5 iny amin'ny 9 na ohatr' zany tonga de nasisy sarina tongokisoa be am'izay miam moa izy tamin'le izy zay efa nieritreritra hoe mba ho tokony olona hafa nivelany any manao an'izany fa tsy hoe tsika efa samy zay efa resy lahatra ohatrany efa resy lahatra zay tsy amin'izy tsy mahafantatra mihitsy fantatra tsara zao fa groupe-tsika reto de olona mitandrina ny andro sabata mitandrina ny fahamasinana tsy mihinana zava-padiny ho anareo izay mbola tsy mahafantatra ary tsy mahamenatra zany reare zany halleloia zay nieritreritra tena samy mitovy eto zany fa tadidy mihitsy sarina tongokisoa tongokisoa le mitapelaka le tongokisoa ozy le rehefa vary mitsangana tena tanina reny zay tongokisoa be mihitsy ataony story miam matiny tena tsara ozy izy hanky vareo izy izy aga vitan'izay zarainy tamin'ireo ankizy rehetrarehetra ny anaty groupe reo tokony ho faly ve anao am'izany sa tokony tsy faly tena tsy faly kosa aloha zay tam'izany disy fanontana be zay hoe tsika verina efa miaraka eto efa tato anatin'le groupe spécial ato misy groupe spécial i groupe zay maharesy matsy mba groupe mba efa atao anatin'io izy tam'izany misy eto betsaka be zavatra na ho anay manokana betsaka ny zavatra mahatezitra eto am'izao fandaro eto amin'ny asa fanompona hoe misy zavatra mahatohana ny fonao atoke tezitra satria any am'le tezera-pahazamonota mantsika ary any am'le hoe aoka tsy rehatra ny fahatezerana tezitra fa za mirehatra ny fahatezerana ary raha mirehatra ary ny fahatezerana natezitra de zao azadino azadino fa melohan'ny kipiny masonao amin'iny alina iny diovy iny esory ongoty mihitsy eo anatrehan'andriamanitra tena jesosy esory aty efa tezerana nanareo mivady reo ary fa malimaly kely nareo za manoatra any mivady taloha atsy zao tsozy zany zao efa misy an' jesosy le misy hevitra any tsy tovizana fa am'izao fotoana zao mampivady fa tsy tsotra taloha zay mivady taloha mavita herinandro 10 andro miady tsy miresaka ao tsy ne tsy masoandro miletika tso fa masoandro 10 miletika tonga de tsisy miresaka zany de mifanaonareo efa tena tsy maintsy miresaka fanareo aisanara ela ndry séri rehefa tonga amle nareo io mantsy efa stady avy nareo aza mifanao nareo ampitrano nareo mpivady efa zanak'andriamanitra na misy tsy fakazona ary de ela kosa lesina de zany ary mba jerevy any lesina elangety alleloia fa le nareo io masoandro aza tsotratra masoandro letika nareo anareo fa nareo ve zay taloha de nareo foana ary le nareo herinandro eo efa miady zany zay mivady fa tsy miresaka daholo na ny varavarina na ny varavarina komody na ny varavarina bahut na ny vavahady mireto na mifandeha hafa mihitsy dondona hafa zay manasa vy mikoritsy andritsana mihitsy herinandro tratrany tena nanjakan'ny aizina mihitsy tam'izany tena nisy fanaratsy mihitsy tena nidina tam'izany de fanaratsy mampiady tena mana misy fotoana tsy mitotika tatrinao izy mijery anao tena ohatry hoe mijery anao tena inona atao le ampin'le fanaratsy za zany teny ampivady androany
esory zay raha toy sy tena mavita tsy miresaka herinandro tsy miresaka ho a fa sms samy mandeha de mila sms efa tsy maintsy resaka io de sms efa vita ny sakafo de misy ambiny kely raha inana lasa message za amin'io etsy mamaky gazety mamaly koa inana ka ndeo fatiny anao anety ve dana loary loary ako ka ady zany message enjany zany masoandro miletika fa neny solo nanomboka teo nevetretinao fa davita tsy ohatry zany mihitsy tamin'ny zao teneko anareo ty tamin'ny davida nosorana de lazany ten'andriamanitra fa rehefa any amin'ny samuela voalohany toko fahinana amby folo any de andiny fahatelo amby folo samuela voalohany toko fahinana amby folo andiny fahatelo amby folo ary samuela nandray nitandroka feny diloka nanositra azy teo amy rahalahiny ary fa lany jehovah de nilatsaka tamin'ny davida hatramin'iny andro iny de nitsangana samuela ka naikany ramo fa lany jehovah kosa efa niala tamin'ny saoly ary nisy fanaratsy avy tamin'ny jehovah nampatahotra azy tam'izany tsy hitatsoa zay diso fa de zao evetretinao davida azy fa nisy fanan'andriamanitra efa voahozitra mpanjaka eritretinao davida efa mpanjaka fa i saoly mbola nangalatra ny toerany teo mbola nitazona ny teniny teo mbola ohatrany nangalatra ny fanjakany davida nke saoly reavana efa tsy tokony izy tso fa mbola teo fa davida tsy niala mbola navelany davida teo zay sitrapony mihitsy davida tsy nitana lahelo tamin'ny saoly maty nge reavany saoly davida nytomany novonony davida mihitsy le olona namono any saoly nefa raha i saoly zao no teo am'izany toerana zany zay mahefa fanaratsy an'le izy ko zao reavana malala androany tonga tamintsika ny ten'andriamanitra manao hoe asa mialan'ny aoka tsy rehatra amin'ny mpanao ratsy ny fahatezeranao fa ny mpanao ratsy na ho tezitra aminy ianao na tsy ho tezitra aminy de efa mahita raharaha amin'andriamanitra foana izy ataovy zay atovanao marina anatren'andriamanitra ny zavatra tenen'andriamanitra de zao aza matahotra anao ary aza mijery an'ireny koa aza mieritreritra an'ireny raha ambininy reny raha mety ny ataon'ireny de tady teo fa hojinjaina izy ao arinao hojinjaina faingana hojinjaina ten'andriamanitra ke reavana tena miteny davida resy lahatra ny tantara voalohany toko fito amby folo hoy izy davida zay teny zay tantara voalohany toko fito amby folo de hoana teny davida andiny fa fito amby roapolo andiny faina amby roapolo ary noho izany jehovah satria anao ny andriamanitra anao efa nilaza zany zavatry zany ampanoponao de ho sitrako ny tantaranaky ampanoponao aritra mandraka zay onatra ianao fa zay tahinao jehovah de voatamandraka zay halleloia ianao zany tsy taitra ianao hitanao ambinina ny ratsy fanahy de tsy taitra ianao ianao ety mbola taratara izy efa ambinina de tsy taitra ianao hoy ten'andriamanitra ato miravoravo fotsiny matokean jehovah ianao de manaova soa de onina amin'ny tany ianao de faly amin'ny fahamarina andiny fa efatra toizakely ary miravoravo amy jehovah ianao de omeny anao zay rin'ny fonao akino amy jehovah ny lalanao matoky azy fa ataony tanteraka io ambinina ny ratsy fanahy ambinina be izy manao ratsy ianao kalma fotsiny atovy ihany ny tsara toy izy manao ny tsara hoy ten'andriamanitra andiny fa fito miatombena tsara miandry any jehovah ianao ka manantena azy aza tezitra amin'ny ambinina amin'ny lalany am'izay olona manao sain-dratsy aza tezitra am'ireny ianao miandry fotsiny rehefa mandeha any amin'ny restaurant tsika de zao kakitsika fa drendreny itsika mikomandy zavatra de nenao tsy tonga neny olona ataorenao tonga ny sakafo de mijerinao tonga neny olona de mijery le serveur iny le serveur miaravany mbola tsy hanao ndrefa mbola nolo-kafa fa zao teneniko anao ny anjaranao nge fa karakarainao amy lakozia ao fa manina ary nenao ny taratara nendreny ke tsy fantatrao mety le lasopy vita vetivety kely
ny anao zavatra iangaliana mihitsy ny anjaranao efa ao am' Jesosy. Ao an-dakozia fa misy fikonokononana ny anao, miatobena tsara fotsiny ianao, da aza taitra ary aza mialina ny ratsy-panazana, aza mialina ny arenany ratsy-panazana. Manao ratsy izy, mety be ny ataony, alao izy alao aly, ny anao ny anjaranao. Ary ny sakafo tsaratsara io soa meva io mpanao sakafo, rehefa manao aki cuisine nga iverinao mety vetivety izy manao an'ireny, tsy hitanao tsara na ny endrika le izy ary nga iverinao ny tsiron-dreny ihany ny tsara, nga iverinao reny ihany ny tsara, nga iverinao ny tsiron'iny ihany ny tsara, jereny le endry zay anaovan'ny soa meva azy. Vao mahita an'izy ianao to dia falifaly mihitsy. Halleloia, hatramin'ny sakafo soa meva. Halleloia, satria maninona fa ilaina manao an'iny a miprezante anareo amin'le fandarana aki cuisine izy vetivety fa nanaovana an'iny efa elaela, tsy hitanao mihitsy izy amin'ny SMS o amin'ny groupe rehefa mikarakara an'iny, satria manao an'iny tsy mora. Ka ny anao miatobena tsara fotsiny ianao miandry an' Jehovah, de aza tezitra amin'izay ambininy. Halleloia, ny ten'Andriamanitra hoe ny mpanao ratsy dia ho fongorana, ary zay miandry an' Jehovah dia izy ny andovan'ny tany. Halleloia, zao ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny 9:20 any tsaingotsaingoako le tenin'Andriamanitra. Ianao tsara ty koa mbola misy lesona anankiray mahafinaritra be. Jerenao tsara, ny ratsy fanahy izy manao hevin-dratsy amelezan'ny marina ka mihidy vazana aminy, de mihidy vazana mihitsy jerenao, nefa jerenao misy fotoana ange Andriamanitra mimeme, ny tompo miome azy, mezan'Andriamanitra fotsiny manao mialina be an'le anao zany ny mpanao ratsy, sady ny azy amin'io mandeha any ny ataony a, de ny tompo miomeo izy ny tenin'Andriamanitra, zany mezan'Andriamanitra fotsiny satria hitany ao tonga fantatr'Andriamanitra sy tsela zany ianao, tsery zany ianao amin'ny toerana eo, hitsikin'Andriamanitra fotsiny, ny tompo miome azy. Tsara lavitra na 5:20 ny kely ananan'ny olo-marina anankiray noho ny be ananan'ny ratsy fanahy maro, fa ny sandrin'ny ratsy fanahy ho tapatapaka fa Jehovah manohana ny marina. Ianao ohatry ny kelikely iny, tsara lavitra io, ianao ohatry ny tsy de makaiza zany, tsy de makaiza ahoana, tsara lavitra io ny tenin'Andriamanitra. Za mampianatra zay io mahatonga tsika ho atsika tsy complexe zany tsika ny anatrehan'ny olona. Misy zavatra eo omen'Andriamanitra anao, de io ny anao, tsara lavitra io. Halleloia, atao fotsiny zay atonganao marina eo anatrehan'Andriamanitra. Tsara lavitra ny kely ananan'ny olo marina ray noho ny be ananan'ny ratsy fanahy maro. Ianao zany efa mandeha ianao de zao fotsiny ny tenenao sy ny tsara rehetra, eto men'Andriamanitra any tsara, io mety amiko, io mety amiko. Halleloia, tsy anjany ianao ny amason'olona eny. Halleloia, io anananao kely etretinao kely io tsara lavitra eo amin'Andriamanitra. Aloha tenin'Andriamanitra ny 9:20 fantatry Jehovah ny andro mahitsy ary ny lova no mandrakizay, tsy mba menatra amin'ny andro fahoriana reny, ary amin'ny taona mosarena de ho voky izy. Halleloia, hitanao ny anao tsy jovin'Andriamanitra efa tonga de lenao any amin'ny andro mosarena. Ireny ianao ohatra milamindamy ratsy eo fotsiny, milamindamy eo tsy de hita hoe tena anina fa amin'ny andro mosarena ianao tsy menatra zany, tsy menatra zany. Zao voandroany nahita tsika moa ravana, za zany mba mandrisika atsika am'izao andro zao andro iainantsika, volana faraparany volana mai 2021 zao, za zany mba miteny mba sokasokafany maso ny havana malala ny amin'ny réseaux sociaux isan-karazany eny a. Ianao aza mionona amin'ny fijerenao télé zao, ny télé anay zao tsy mandeha voainga zay nandohanina ty andafy misy an'le redevance télé lafo, mandoha volan'io télé io anao isan-taona, voanandohan'izay tamin'ny herinandro ty. Ohatra mampiteteny zay nge tompoko tsy mba mijery télé zany de ampandoavinareo an'le redevance ana télé. Andiko teneny hoe aza de variana fotsiny hoe vaovao amin'ny télé ny jerenao, fa mba hainao mitrandraka fa misy zavatra maro mitrandraka nge ravana eto amin'ity zao tontolo zao ty, am'izao fotoana zao misy zavatra maro nge ny ambadimbadika any ravana, misy zavatra maro. Ina moa zany tiako atongavana,
misy misy zavatra maro e mitranga ny ivelany any am'izao fotoana zao ary aoriana kely eo a de isy mosary ngeza be eto am'ty zao tontolo zao ty izy io mosary forcena ho tonga efa eo ampelantanan'ny olona ifehan'ty zao tontolo zao ty hatram'izao na ny toetrandro azy de ho avy fotoana ho ampahantr'aina ty zao tontolo zao ty mba hahafahana miankina am'ireo olona ireo de mandohan'ireny zay atelana mpampiso izay dia isy mosary tena mosary ary mbola ratsy lavitra noho tamin'ny krizy tany Etats-Unis tamin'ny 1929 reny isy krizy tena ngeza be eto am'ty zao tontolo zao ty na tiatsika na tsy tiatsika ary za mitelinao efa andalana zany zavatra zany nendeny kely tsika aza mionona fotsiny hoe mijery vaovao amin'ny tele tena marina aza mijery vaovao amin'ny tele zany fa diso hevitra tanteraka mihitsy fa mitrandray ianao a za moa de atao amin'ny groupe aty de tsy mitsahatra mizara zavatra amin'reto ankizy reto ampahafantarina ny marina fa misy marina be de be tsy fantatry ny olona am'izao fotoa zao miseho any ambadimbadika saingy tsy azo atao tsony mipartager an'izany publique e za tsy teo bloquer ny compte na hita olana mihitsy azy zavatra mitranga fa ny maro zavatra mitranga io a zao mihitsy ny fotoana anokafanao amin'ny masonao de iainanao am'zany salamy fa fito amby telopolo zany fa fantatr'Andriamanitra ny androny mahitsy ny ten'Andriamanitra ary ny lova no mandrak'izay tsy mba homenatra amin'ny andro fahoriana eny ianao tsy menatra tsy anao zany ny tsy anako aniny tsy anao zany no maty mosary aza tena miteny anao fa manana mihitsy ianao an'izay toepo zay mijoroa ho marina sy mihitsy anatra n'Andriamanitra fa isy olona eto any azay ny teny'le olona taminanao video androany ho be de be ny olona mony tena ho kivy ary ho be de be ozy izy enonareo tsara ty zavatra teny ty ary resy lahatra am'ty zavatra teneny ty ako mpitondra fivavahana izy sady mpamakafaka mety tsy hitanareo zany video zany satria tena any ambanin'ny tany zany zao ny teneniny ho avy izy ny fotoana fa na de ny kristianina azy isy be de be ny kristianina ho kivy amoy fo amony tena de tsy zany fa reo kristianina mpanantenana miliara isan'andro san'andro miaina mihevitra ny fivavahana azahoana amin'ny miliara tsy miresaka fa tsy hivavaka de azo tobila tsara be de trano tsara be sy ny sisa de reo olo reo no diso fanantenana voalohany ao ambadimbadika zany nge mahatonga antsika tsy mba nitezana tam'izany nareo tsy hoe nareo tsy hitaingina katikatira tsy hoe nareo tsy hanana trano fa tsy nitezaina tam'izany satria ho avy ny fotoana ny olona zay niankina tam'izany tena moy fo fa ny olona tsy niankina tam'izany fa nandeha foana tsy nialina an'izay nanana an'izany zany nge tsy ratsy fa zao niankina tamin'Andriamanitra nitombona tsara ny andro an'Andriamanitra tsy menatra anao am'izany andro fahoriana zany tena teneniko anao fa ao anatin'izany mbola nokafin'Andriamanitra lalana hoanao tonga ny mosary fa Eli naninona nomen'Andriamanitra rano ngeza be anankiray iretiny hoe rano hoe rano nanoso io zany fa madio anao rery de misotra reno mandra-palaniny io taiza nisa zany tamin'ny andro ny mosary tsy menatra ianao halleloia ho ny ten'Andriamanitra hoe avy am' Jehovah mahalavorary ny dian'ny olona ka izy makasitraka ny lalany na de lava azy izy tsy de mikarapoka fa Jehovah mitantana azy Jehovah ny mitantana antsika de halavorary ny diantsika izy ataovy zay atonga azy akasitraka ny lalanao ny toeponao amboary halleloia zay tsy madio akotsy hitan'Andriamanitra resaka toepony ny ainatsika androany ny fialonana ary havana malala efa tenenanao foana elao zany fialonana zany tsy miaraka amin'Andriamanitra ny fialonana foana fialonana ho ny etombohan'ny fampisafiana reny mpamosavy rehetra hitanao mpamosavy rehetrarehetra reny a
fareny felonina daoly le tomboan'ireny aza mialina nizanizy ianao mifalianao raha tain'Andriamanitra ny raha vavinao sy ny rahalanao fa ny anjaranao efa ao miandry anao fa ianao mitoera foana eo anatrehan'Andriamanitra za Andriamanitra madio aho haleloia matokian'Andriamanitra zao mba zavatra na de lava izy tsy de mikarapoka ka satria Jehovah no mitantana azy le lavitra tsy de mikarapoka io a fotoana fahalavony zao zavatra iainantsika zao tarapoka daholo ny ekônomia rehetrarehetra na mpivavaka na tsy mpivavaka de samy voakenda ihany ny avantage rehetrarehetra sy ny sisa samy tsisy asa ihany fa ny loatra de mifitetaka amin'ny tany bda hainao na de lava azy izy de manina azy ny ten'Andriamanitra tsy de mikarapoka tsy de ikarapoka zany ianao tsika ngerana tsy de mikarapoka zany hatram'izay mandalo adiady kely hoe tsika fa tsika tsy de mikarapoka zany tsy mivoaka gazety zany ianao na tsy manako hoanina kely fotoana foy ary halleloia tsy de mikarapoka satria manino satria Jehovah mitantana azy hoy ny ten'Andriamanitra paharizaka ny faraparina de 20 efa mba tanora ihany ity salama 7:3 mantsy tsara fantatrika fa manan-karena verset be izy ty anisan'ny salama manan-karena verset andiny fa 20 efa mba tanora ihany ary efa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izay marina ka nafoy na ny zanany mangataka hanina teo amin'ny fiainan'ny Davida ravana araka tenena bavekainy nandalo anisan'ny mpanjaka nandalo aty zany Davida zany fa tanora izy hoy tena mba tanora ihany efa mba antitra koa ankehitriny anao jery todika Davida nandritran'izay fotoana niainan'izay zao zavatra mba voamarikany tsy mbola nisy marina ka nafon'Andriamanitra ary tsy misy zanany nangatakanina zany iny zany anao de manao anaovana lidsy mihitsy zany ianao de tena mba ataovy aisaoaisa le rado rakoa tsara mihitsy fa tsy renge ty izy efa tena eo amin'ny fandarana io fa de fa bakoka kely mihitsy izy io tsy anao zany raha bavizely raha hitanao somary kelikely tsy manako hoanina mihitsy mitazona salama tsara ny olona kelikely zay a tsy manahitana azy tena vatana somary kelikely zay izy tsy manako hoanina izy fa any Suisse tahiny tompo izy fa izy mihitsy mitazona an'le izy halleloia sa hoana raha bavizely halleloia dia tsy maintsy ho tahin'Andriamanitra sika tena tahin'Andriamanitra alaviry fotsiny ratsy ny ten'Andriamanitra de manova soa alaviry ny ratsy de manova soa halleloia de olona mandrak'izay ianao any amin'ny 7 misy an'izay fa Jehovah tia ny rariny sady tsy afony olony masina arovany mandrak'izay ireo fa nitaranaky ny ratsy fanahy kosa ho fongorana ny marina adovan'ny tany ka olony eo aminy mandrak'izay zao foana ataovy isanandro zay tonga no hijanona ho marina eo anatrehan'Andriamanitra ny marina adovan'ny tany ka olony eo aminy mandrak'izay ny vavany marina miresaka fahendrena ary ny lelany manambara ny rariny ny ran'Andriamanitra no ampony halleloia ile lalàna mba tsy hoso lafaka ny diany misy kilo marina ny ratsy fanahy de mitady zay afaty azy nefa Jehovah tsy afoy azy teo an-tanany na namerika azy raha tsara izy miandrasan'i Jehovah ka tandre amin'ny lalany de anandratra anao andovan'ny tany izy ho faly hitany amingorana ny ratsy fanahy ianao zany hoe ianao zany ahitany amingorana andreo raha ohatra ianao mitoetra ho marina mianatrehan'Andriamanitra ry havana malala satroko itorany salama 7:3 fa de mahafinaritra izy io toepony ny hitantsika teto androany teteny aminao androany elao ny fialonana elao ny hoe malaelao mahita ny mba ohatra zany de ny olona reny tsy mitsahatra ny manao ratsy raha vao zay mantsy faranao voatarika anao ratsy sy tohatra ny tahin'Andriamanitra ohatra mety any nataona manao ratsy ary fa ndeha ataonao ratsy fa vetivety io de izy levina ho ten'Andriamanitra amin'ny fitahinanao le fitahina maharitra mandrak'izay samy tahin'Andriamanitra samy mahery tazomo masina sy madio anatrehan'Andriamanitra ny fonao tezera fa aza manota aza velatratry ny masoandro miletika halleloia diovana atrehan'Andriamanitra ny fonao
mifantoa amin'andriamanitra ianao de arandeha amin'andriamanitra taova ny marina manaovany marina manaovany marina na manao rasy daholo ary zao tontolo zao fa ho avy ny fotoana mosarena fianao tsy afa-baraka zany a samy tain'andriamanitra aza solafaka raha mahita andratsy fanahambininy fa ndraso ny anjaranao a ao amin'i jesosy a halleloia amen misaotra anao nahatrena hatramin'ny farany maherezintsika tsirairay soratsika raha navavelyka tamin'izany tenin'andriamanitra mahafinaritra izany Gandiko satria nialona mipirehare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy iza no hay any an-danitra ary tsy misy aty ambony tany iriko tahaka anao fa na dia levina aza nofoky sy ny foko dia mbola vatanako ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary iny very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao. endravana malala fataontsika tonom-bavaka izany dia hitenitsika hoe Jesosy a ame ho any toe-po a dia ilay toe-poan'ny marina izay
akasitranao. Halleloia. Eto amin'ity tany lalovantsika ity dia betsaka ny zavatra mety mahatafotohina na mety manotohina antsika, mety mahapetipetina antsika. Azadiny fa isan'andro ianao manana anjara amin'ny rahan'i Jesosy ry havana, dia diovy isan'andro ny fonao. Diovy isan'andro ny fonao. Fa ilainy zany. Tena tian'Andriamanitra itoerana ny fonao ary tiany ampisehoana sy anehoana isan'andro fa te hombanao izy. Halleloia. Andao ry havana, andao sika rehetrarehetra. Tsika tena nanao an'izany mihitsy hoe za Jesosy tsy hijery ny raha tsy fanahy eo akaiko zany, tsy hojereko akory ny fanambinana azy, fa ny anjarako dia ny mijery sy ny mitsinjo ny anjarako ao aminao. Dia manana faharetana, miatombena tsara miandry ny Jehovah ianao. Fa ny anjaranao tsy lavitra akory fa ao amin'Andriamanitra ry havana. Tsy lavitra akory ny anjaranao fa ao amin'ny Jehovah Andriamanitsika ry havanao manana. Te hiteny aminao androany fa mila ananantsika ny toe-po amin'izao andro farany izao. Raha tiantsika ny tsoafabarako anatin'ny fotoanan'ny mosarena zany dia andaontsika novan'ny toe-pontsika. Ianao aza mitana alahelo amin'ireny olona anananao alahelo sy ny famaly taminao sy ny sisa ireny zany. Diovy ny fonao ny atrehan'Andriamanitra. Misy fotoana ianao mety tsy te ho voaratra fanindroany fanotelony, azonao atao mihitsiny ny misaraka tsy mihaona amin'izany olona izany, tahaka ny Abrahama sy Lota izay nisaradalana. Fa diovy ny fonao. Fa i Abrahama tsy nitana alahelo tamin'ny Lota. I Lota ny tsy fantatra izay tany am-pony, fa i Abrahama tsy nandoto ny fony tamin'izany. Satria fantany fa olona voatahan'Andriamanitra izy, azo tsy novotsitra ny fitahiana sy ny tsodrano azony tamin'Andriamanitra. Dia mba ankatao zany hoe Jesosy mba omeo izany toe-po zany fa tena ilaiko izany. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zany amin'ny fitiavanao. Misaotra fa namangana indray teto ianao tamin'ity androany ity Jesosy, ary dia apetraka ampelantananao Jesosy ny fiainanay. Mba omeo anay ny toe-po araka ny sitraponao, ilay toe-pon'ny marina, mba hahafahanay tokoa Andriamanitra amin'izao andro fahalafony izao, mba tsy dia hikarapoka loatra izay. Mba hahafahanay tsy ho afa-baraka Andriamanitra, mba hahafahanay miatombona tsara miandry ny anjaranay Jehovah Andriamanitra, fa tena ilainay izany. Fantatra Andriamanitra fa na inona zavatra misosika eo alohanay, na tahaka ny ahoana ny mety firimorimon'ny fiainan'ny ratsy fanahy Andriamanitra, dia zavatra fantatray dia mbola misy valiny koa an'ny tsara, ary tsy maintsy ho avy izay fotoana izay. Misaotra Andriamanitra fa omeo anay foana ny toe-po, dia toe-po ahafahanay mandroso, toe-po ahafahanay makatoa, toe-po ahafahanay mamboatra lava isan'andro ny fifandraisana aminao. Misaotra Jehovah Andriamanitra matoky fa voarainay tsirairay avy ny hafatra tamin'ity androany ity, dia hafatra izay hitondra fahatsarana ireo amin'ny lafim-panomponay, hitondra anay hiakatra bebe kokoa indray amin'ny ara-panahy ho voninahitra ny anaranao hatrany. Koa dia misaotra anay Jehovah Andriamanitra, midera ny haja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay, dia ho mandrakizay. Amoha avy zato eny am-ponay iny izany teny izay napafy izany tamin'ity androany ity, ary nidevoly sy ny Satana tsy afaka na dia litera ray tamin'izay napafy teto aza tamin'ity androany ity. Misaotra indrindra tompo. Halleluia. Amen. Ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao, mpandrotsika ny avavintsika Marijo avy any États-Unis izy no ivavaka ho an'ny firenena tany tompo vavy Marijo. Hain'ny tompo pastera dia tany mitompitsika tsirairay avy hiaraka hivavaky. Mbola faly misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra reny tsara indrindra. Misaotra miberanao zay satria mbola namondranao fo dia afaka mbola nandre ny teninao zay tao anatin'ity fotoana androany. Tena misaotra anao zay tompony amin'ny teninao zany satria
mampianatra anay indray ianao mba hitondra ny fonay, mampianatra anay indray ianao Jesosy mba ay amela heliko izay, mampianatra anay indray ianao Jesosy mba tsy hobolisaka hiala ny ratsy fanahy izay ambiny eo amin'ny fiainanay. Sotranao izay ny amin'izany teny izany satria tena ilainay izany Jesosy, ilainay izany. Ary androany tena hoe velom-pisaorana anao ny fonay satria tena tianay ianao dia manitsy amin'ny lafiny rehetrarehetra ny ao anatin'ny fonay ao, satria dia tsisy miafina aminao tokoa Jesosy ny zavatra rehetra izay ao anatin'ny fonay tsirairay avy fa miariary eo anatrehanao izany. Ary mino aho Jesosy fa manomboka amin'ity androany ity dia hiova ny toe-ponay tsirairay avy izay nandrehan'izany teny izany, mba tena hoe tsy handalo fotsiny izany Jesosy fa tena hoe hanova ny toe-ponay, hanova ny fomba fijerinay sy ny zavatra rehetra izay mbola iainanay Jesosy satria eto amin'izao tontolo izao tokoa dia maro ny zavatra mety mahatatoana, maro ny zavatra mety malao fa androany ianao ny teny tao anatinay dia hiova anapaka izany sitraponao izany mba hakatohana izany teninao izany izay tsirairay avy Andriamanitra. Ary androany izay hivavaka ny tao amin'ny firenenay Jehovah Andriamanitra izay tsisy miafina aminao ihany koa izany firenenay izany Jesosy. Maro ny tsy fahadiovam-po ihany koa ao anatin'izany firenenay izany Andriamanitra. Mba vandio amin'izany alalana izany teninao izany ny vahoaka malagasy Jesosy, mba tena hiova toe-po ihany koa satria ao koa no mory hava-manana Jesosy, ao ny tena hoe tsy mifamela ela fa misy an'izany tsy mifandevy maty izany ao amin'ny firenenay. Fa izany teninao izany anie Jesosy fa tsy handalo fotsiny ihany ao anatin'ny fony tsirairay avy ny malagasy rehetra izay nandre ary na ny tsy nandre ary dia mba hokasihanao ny fony olona hiova Jesosy malalo amin'izao andro farany izao Jesosy, mba tsy tavela ao anatin'ny lotom-poany ny firenenay, mba tsy tavela ao anatin'ny lolo-poany izay tsirairay avy Andriamanitra fa tena hoe anadio mandrakariva ny fonay manoloana ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy Jesosy. Sady ireo manokana ny olona any am-pony izany amin'izao fotoana izao hitanao Jesosy, ao ny tsy nanao ratsy nefa tafiditra any anatin'ny fony, ao ireo marary Jesosy any amin'ny hopitaly any mitady fanasitranana, ianao anie Jesosy hamangy sy hikasika an'ireny olona ireny ho sitrany, ao ny tsy fahampiana Jesosy any amin'ny firenena any amin'ny faritra malalina izay tsisy miafina aminao Jesosy androany. Vavaka izay mba hamindra fosy hijery an'izany firenena izany ianao Andriamanitra. Eo ihany koa ireo fianakaviana maro Andriamanitra izay mbola tsy manana anao, mbola variana ny eto amin'ity izao tontolo izao ity ihany Andriamanitra, dia mangataka izay amin'ity androany ity mba hamandiny fananao masina an'ireny fianakaviana ireny Jesosy, mba hiova fo, mba handrairinao tompy famonjy ny fiainany Andriamanitra. Hijery manokana izay rehetra tsy mety ao amin'izany firenena izany ianao, indrindra amin'izao arety mandinga izao Jesosy, dia hamangy ny firenenay ianao, hampitsahatra an'izany ianao araka ny halehiben'ny famindraponao, ary tena hoe hanova ny toe-pony malagasy ianao Jesosy malala, mba tena halalanao sy ny herinao ianao rery ihany ilay Andriamanitra izay afaka manafaka, ianao rery ihany ilay Andriamanitra izay afaka manasitrana, tsisy afa-tsy ianao rery ihany. Mba ataovy lehibe ao anatin'ny malagasy rehetra izany Jesosy, dia mametraka eo am-pelantananao ihany koa izay Jesosy, ny tsirairay avy izay nanaraka teto Jesosy dia tena hoe tsy handalo fotsiny ihany fa tena hoe handray fampaherezana amin'ny alalan'izany teninao izany, ary haniry avy zato hoe tsy manam-pataferana any anatin'ny tsirairay avy ny izay nambara amin'ny mpanokonao tamin'ity androany ity, dia mametraka anay tsirairay avy eo am-pelantananao raha isara keto izay, dia ny anjelinao anie hitovy manodidina anay tsirairay avy any amin'ny toerana izay misy anay tsirairay avy. Dia tahio foana izao fotoana izao Jesosy, mbola hisy foana mandra-piavinao eny amin'ny raoalanitra. Ny voninahitra ny derany aza dia atolotra ho anao rery ihany mandrakizay Andriamanitra, ary ny fiadanana kosa ho aminay izay akasitrahanao ety ambony tany. Aleloia, amen. Aleloia. Isaorantsika raha nabavitsika Marizoa tondrantsika eto anatin'izay tenin'Andriamanitra vavaka ho an'ny firenena izay. Dia misaotra ny nabavitsika eka tondra tenin'Andriamanitra raha tondra vavaka fanomboana. Raha mbola songa ny Andriamanitra zao dia tondrantsika amin'ny alahady tsika vao misy indray ny fandaharana amin'ny lahady fandaharana vavaka fiambenana.
raha pitso manomboka amin'ny 7 ora dia efa miaraka eto tsika miaraka amin'ny commencement ankira irahana amin'ny rahalahy Jonathan sy ny famitynana ny torotena irahana amin'ny rahalahy Tojo. Dia raha pitso ny fotoam-bavakantsika takany mahazatra manomboka amin'ny 2 ora sasany tarika fotoana mampionana dia mitoroteny ny tenako hitandrina sabatsika raha pitso. Fotoan-dehibe raha pitso satria dia amin'ny alahady ho avy zao dia hiditra amin'ny ranon'ny batisa ranobavitsika tsiry amboara-miel izay efa miaraka amintsika eto tapa-kevitra sy resy lahatra fa hiditra amin'ny ranon'ny batisa ranobavy tsiry amboara-miel. Fotoana iray izy ny teto nafahany nandinika ary nafahany koa ny anatra baiboly dia hiditra amin'ny ranon'ny batisa tsy ho ela zany dia hitany zao anavavy zao hitory-teny eto ndray koa ianao mety misy olona tsy dia hitanao tsony teto fa misy olona ndray vaovao hitanao eto fa Andriamanitra koa moa dia mila olona anao ny asany. Halleloia. Dia ranobavy tsiry amboara-miel no tsy hiditra amin'ny ranon'ny batisa amin'ny alahady ho avy zao. Mety ho vitsivitsy antsika ilay mety afaka anatrika izay batisa ho atao aty akaikinay aty misy rano mahafinaritra azo anaovana batisa. Fa raha pitso kosa no ataony fotoam-bavaka ka dia ny fotoam-bavakantsika raha pitso zany dia hifantopantoka kokoa amin'ny fotoam-bavaka momba ny batisa. Halleloia. Ao izy nanatanteraka ny vavaka izay ho hitantsika eto sady ao anaty commencement ao anatin'ny vavaka izay ho ataontsika fotoam-bavakantsika raha pitso dia samy mitondra bavaka azy ho tanteraka somatsara efa tonga tao Paris moa izy efa tonga ao Paris moa izy nanomboka tamin'ity androany ity satria avy lavilavitra ihany izy no efa tonga ao Paris mbola andeha ho aka aty aminay koa anatetirana zany batisa zany etaeta daholo zany koa dia hotain'Andriamanitra ho tanteraka somatsara ilay ranobavy tsiry amboara-miel izany batisa aminao zany dia tonga avasoa ny andro malaza. www.andrampokaizao.com afahanao mianonja-peo ankiradio tsika no misaraka eto fa fiterahantsika mbola tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny ankiradio www.andrampokaizao.com afahanao mieno mionja-peo. Misy totenjaky ny adiny telo amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina dia amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 7 alina ihany koa dia samy tain'Andriamanitra isika mahireza daholo Jesosy anay omba antsika tsirairay avy dia mahireza misaotra naharitra ny andro amin'ny farany voninahitra taon'Andriamanitra iray any. Alleluia. Amen.